Fitaomaly alarobia ny synode lehibe faharoapolo ho an'ny fiangonana FJKM. Voafidy omaly avokoa ireo mpitandrina vaovao hitarika ity fiangonana ity mandritry ny efataona. Ny mpitandrina Zaka Andriamampianina no voafidy ho filoha vaovao misolo toerana ny irako amin'ny Andriamasoa. Izy noho izany no filoha fahenina hitantana ny FJKM hatramin'ny hatsangana ny taona 2025. Efa antanandraikitra maro tao amin'ny biro fohibe ny tena nandritra ny 20 taona. Ny fataona farany teo dia filoha-mpanampy no nosahaniny. Tany Taolagnaro moa no natao ity fivorim-be ity izay nentina nanavozana ireo biro fohibe ny fiangonana protestanta malagasy ity. Handray anjara amin'ny renivolan'ny orinasa izay hatsangana hitrandraka ny fitaterana taripeto Antananarivo ny fanjakana malagasy. Société de gestion et d'exploitation du transport par câble Antananarivo ny anaran'ity orinasa ity ary manana ny sata société anonyme. Nahazo fankatoavana teo anivon'ny filan-kevitry minisitra omaly ny fandraisana anjara ny fanjakana malagasy amin'ity orinasa ity. Efa miasa tanteraka moa amin'izao fotoana izao ity fitaterana Antarby ity. Polisy miisa roa no andeha hiofanany Frantsa dia ny commissaire de police ilaina mandresy raha miaro misaina sy ny officier de police breton arivony. Vokatra ny fiara-miasa eo amin'ny polisy pirenena malagasy sy ny polisy frantsay ity fiofanana ity ary isa-taona moa dia misy hatrany ireo polisy malagasy manaraka fiofanana eny anivon'ny sekoly ambony any Frantsany. Haritra herintaona ny fiofanan'ireo mpitandro filaminana ireto any Frantsa. Noraisin'ny ministry ny filaminam-bahoaka ny inspecteur général de police Rakotondrabe herilala moa izy mirahalahy ireto raha nitatitra hatrany. Nanala ny ihany ireo mpampiasa ny lalam-pirenena fahenina ny minisiteran'ny ASAM-PANJAKANA. Raha ny voalazan'izy ireo dia tsy misy tokony ahina ny tetezana Sofia izay ahitana fisokafany amin'ny tapany ambany. Raha ny fanazavana izay nentin'ity ministera ity dia joint de dilatation ilay endrika tritra hita eo amin'ny tetezana ity fa tsy misy akory ny fikisahana. Nisy moa ny fitsiriana izay nataon'ny ratsamangaiky ny ministeran'ny ASAM-PANJAKANA any Sofia nijery izany toe-javatra izany. Efa mandray an-tanana manara-maso isan'andro ny fivoarany ireo teknisianina ary efa eny an-toerana tsy ankiato ireo teknisianina ireo mijery ny fivoaran'ity tetezana ity izay isan'ny lava indrindra eto Madagasikara. Ny taona 2017 moa no nahavitany ity FOTO-DRAFITRASA ity izay mampitohy ny Boriziny sy Antsohi. Rampitsozomano no ataony lalao ampahaefa-dalana ny fiadiana tompondakan ny Afrika na ny Shanna eo amin'ny taranja BAOLINA KITRA izay ihaonan'ny Madagasikara sy Kenya ao amin'ny kianja MOI International Sports Center any Kasarani ao Nairobi renivohitry Kenya ity lalao ity no atao manomboka amin'ny 10:00 ora eto Madagasikara. Na dia milalao eo an-jaridaina aza ny R&B Stars dia efa vonona niatrika izany ny Baria hoy Romuald Rakotondrabe mpanazatra ny ekipa-pirenena malagasy. Mitovitovy ihany koa ny toetany eto Madagasikara ny toetany any ka tsy hanano-sarotra ny mpilalao hoy izy satria lalao ampahaefa-dalana no hatrena dia samy manana herintsika 50 avy ny rotonta ibatana ny fandresena.